Father, Father, you are, yes, the one you love, yes, has come to worship you. The one you love, yes, has come to worship you. Here we are worshiping you, God. Here we are, Abba. Abba, We come to see you, to behold your beauty, to be near you, to gaze upon you. to marvel at your presence, Oh, to be with you. Oh, to be with you. Come and meet us here. yeah. Come and meet us. Come and meet us here, Lord. You're the one we want. You're the one we need. More than anything, my sustenance. It's in your presence. There is fullness of joy in your presence. At your right hand, pleasures evermore. This is what we're here for. We are here. Show us your glory. Yes, we are here to see you, To see you. to worship you. Yes, we are here. We are here to see you, to worship you. We are here. Yes, we are here to see you, to worship you. We are here, Baba. Yes, we are here, yes, to see you, to worship you, 'cause you're my Savior. You're my Savior, my Savior, the one you saved has come to worship you. The one you saved
come to worship you. The one you need has come to worship you. 'Cause I belong to you. I belong to you. I belong to you, Jesus. I belong to you. I belong to you. I belong to you. Only you, God. I belong to you. I belong to you. Yeah. I belong to you. I belong. I belong to you. No one but you, God. I belong to you. Oh, I belong to you. Wonderful Savior. I belong to you. My life is not my own. To you I belong, Baba. I give myself to you. My life is not my own. Yeah. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. My life is not my own. To you I belong. Faly miarahaba antsika tsiraray avy amin'ity fotoana androany ity tonga soa atao anatin'izao fandaharana haitarika ara-baiboly izao izany. Mino fa maheno tsara ny tsiraray avy amintsika amin'izao fotoana izao ary dia aleloia manome voninahitra ny tompontsika no ny fahasoavany sy ny famondram-pony nomeny taona vaovao dia ny taona 5/2024 izany. Dia eto dia manararoatra miarahaba antsika tsiraray avy. Amen. Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nahatratra ny taona vaovao ary nitahin'ny tompo nahatafitany ny taona 4/2024 iny izany. Ary dia saorantsika Jesosy fa ataon'ny tompo taona mahafinaritra ilay taona satria dia ao anatina fanombohana mahafinaritra tsika fiaingana vaovao izany dia anomesantsika ny tompo voninahitra izany zavatra rehetra izany satria avy aminy daholo ny zavatra rehetra, avy amin'ny Jesosy daholo ny zavatra rehetra. Ka dia tahin'ny tompontsika rehetra mpanaraka sy mpiaino
izao fandarana izao a ty moa dia nampitondra antsika ny lohateny hoe haitarika ara-baiboly biblical leadership izany dia izy io a dia fandarana efa natao a tany aloha ihany a na tany amin'ny onjam-peo a hafa isan-karazany efa nisy koa teto amin'ny Facebook a raha tsaroanareo a zay efa nanaraka nandritra n'ireny fotoanany confinement reny a petrapetraka tsara tsika samy tao an-trano daholo tamin'ireny fotoana ireny dia nitoron'ny tompo-hevitra tokoa tamin'izany fotoana izany mba avokatra soamantsara mandritra ny confinement. Nisy fampianarana maromaro natao tao anatin'izay ary isaorantsika manokana an'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra John Bevere, John sy Liza Bevere izay avy amin'ny Messenger International satria izy ireo no mpanompon'Andriamanitra ny aingianina izao fahafahantsika misitraka fahasoavana be izao dia ho tahitsika izy ireo tahin'ny tompony izy ireo entsika mbavaka ho voataha soamantsara hatrany ny asa fanompon'izy ireo fitahiana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra manerana an'izao tontolo izao ary isaorana ny tompo fa tafiditra ao anatin'izany ihany koa i Madagasikara izany dia fiara-miasa amin'ny Messenger International isaorana an'Andriamanitra be dia be ny Messenger International izay manome fafahana antsika handray ny fampianarana hamokatra ny rafi-fampianarana amin'ny fiteny malagasy izany ary amin'ny fiteny pirenena vahiny hafa maro ihany koa dia John Bevere moa dia mpanompon'Andriamanitra izay mpanoratra boky izay ataontsika hoe be mpividy manerana any Amerika izany raha izay ny filaza azy dia men'Andriamanitra fahasoavana izy ao anatin'izay manoratra boky mitarika conférence isan-karazany dia no fahasoavan'ny tompo dia meny tompo ny fampianarana midika teny malagasy tsika andro karazana fampianarana rehetra ireo dia fiara-miasa amin'ny John Bevere sy ny ISOM moa zany izay International School of Ministry dia ny sekoly iraisan'ny pirenena manofana ao amin'ny asa fanompona izany. Noho izany dia ny antsonay dia ny hanamatotra kristianina ny mpitarika hitory ihany koa ny tenin'Andriamanitra tsy misy tsikombakomba mihitsy tenin'Andriamanitra tsy misy tsikombakomba fa mifahamarinana tanteraka mihitsy araka ny anirin'Andriamanitra azy ny antsona ihany koa dia ny hanomana anareo kristianina hanomana mpitarika rehetra ho amin'ilay fifoazam-panahy izay ho avy tsy ho ela ho avy afaka fotoana fohy inoantsika mifotsika rehetra izany ny finoana dia mino miandry matoky an'Andriamanitra ao anatin'izay fifoazam-panahy izay tiany tompo atao eto amin'ny firenena izay misy antsika izay ka izay ny fandarantsika izay no mahakasika an'ity fandarana ity fa hivavaka isika fa milohan'ny hivavahako dia mamela mba hanolotra anareo ihany koa mpanompon'Andriamanitra izay hiaraka amiko eto atao anatin'ny izao fandarana sy fiarahana izao dia manana mpanompon'Andriamanitra tsika izay hiaraka amintsika eto mandritra n'izao fampianarana izao miarahaba manokana ny pasteur Narindra Mpamonjena raha efa maheno anay pasteur amin'izao fotoana izao miarahaba manokana pasteur ary misaotra be dia be amin'ny izao fiarahana izao atao anatin'ity fandarana ity misaotra indrindra manokana fotoana ny atokantranonao any hiaraka aminay atao anatin'ity ary ho fanasoavana ny mpanompon'Andriamanitra sy ny mpitarika rehetra. Miarahaba pasteur raha maheno anay soamantsara ianao. Ary miarahaba ny Talia professeur Epafra dia misaotra koa ny amin'izao opportunité izao izay ahafahana mizara ny tenin'Andriamanitra dia tena fifaliana lehibe raha sy ny tena hoe opportunité ny ahafahana misitraka an'izao fampianarana izao. Amen, alleluia. Dia mankasitraka be dia be pasteur misaotra indrindra ihany koa amin'ny fiarahana tahaka izao fa dia pasteur Narindra dia men'Andriamanitra antso manokana ihany koa ho amin'ny asa fanompona en ligne tahaka an'izao ary manana ny asa fanompona izy ilay mitsanganaka mihazava
tahin'Andriamanitra be tokoa ny asa fanompoana, betsaka ny mandray fahasoavana avy ao anatiny zany a. Ary faharoa tian'Andriamanitra ihany koa ny génération Joshua, isika samy Joshua hitondra ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana. Amen. Mino tsika fa Andriamanitra dia hampiasa tanora maro mihitsy mialohan'ny iverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha lanitra, anova ny firenena, anova n'izao tontolo izao mihitsy ary dia mahafinaritra sy tianay koa pasteur Narindra moa fa pasteur Narindra koa dia ataony heviny fianakaviam-ben'ny Aisom mianatra atao amin'ny 3e année pasteur Narindra ka dia mankasitraka pasteur, raha sitraka ao dia mba ho asaiko anao hivavaka ho an'ny fotoanantsika amin'ity fotoana androany ity ho voatasy ambinina soamantsara eny tompoko. Vavakantsika tompoko, misaotra Andriamanitra ny amin'ny zavatra hitondranao, misaotra ny amin'izao fotoana izao tsy ahafahanay handray hafatra avy aminao, dia irao ny fanahy masinao ampianatra hanazava, ianao nositra mpanomponao trambivira, tahina amin'ny fitaovana rehetra ihany koa ny connexion andeha tsara ho tafapita ny hafatra ka fiainanao manaraka ny direct, manaraka ny rediffusion n'aiza n'aiza misy azy dia ho vanginao, satria ianao tsy Andriamanitra ny akaiky ihany fa Andriamanitra nangana ary anova ny tsiraray avy. Dia misaotra Jesosy hosoro ny mpanomponao, hosoro ny fitaovana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alleluia. Mankasitraka zay tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Eny tompoko. Ho antsika zay manaraka ny fandarana verina ihany fa ny fandarana biblical leadership na ny haitarika ara-baiboly zany ity arahantsika ity dia hiofana antsika mahakasika ny haitarika ary avelantsika ao izay hitarihan'Andriamanitra antsika mandritra ny fotoana rehetra na ity na aorianany ity fa dia hiresaka mahakasika ny haitarika antsika izay sitrapon'Andriamanitra sy tian'Andriamanitra atolotra antsika ka ho an'ny androany sy ho an'ny ity herinandro ity dia anaraka aloha hevitra anankiray manokana antsika dia tsy inona moa zany fa ny tahotra fanajana an'Andriamanitra, ny tahotra fanajana an'Andriamanitra zay efa hitantsika ihany zay tany anatin'ny publication io dia boky izay nosoratany John Bevere, boky izay nosoratany John Bevere nandraisany fanambarana lehibe ny fisina fanajana satria somary efa very ny fanajana an'Andriamanitra sy ny momba azy tao anatin'izay fotoana lavalava izay izany. Dia tian'Andriamanitra ho averina milonina ny fanajana izay ataontsika na ny fanajan'ny olo-masina an'Andriamanitra tenany izany ka hianatra be mahakasika ny fanajantsika atao anatin'ity session izay iarahantsika ity manomboka androany ary dia azavai kely ny tokony ho fizotra sy ny fandehan'ny fampianarantsika satria araka ny efa nampitaina taminareo dia ahazo bokytsika andray ny bokytsika izay mitondra ny lohateny hoe tahotra fanajana an'Andriamanitra io izany hotoloranay boky ary fifaliana ho anay ny anolotra ny boky ho an'ny tsiraray avy rehetra izay manaraka an'ity fandaharana ity izany ka mangataka atsika raha sitrakareo mba andefa aty amin'ny eo amin'ny commentaire, raha sitrakareo mba apetrao eo amin'ny commentaire eo zany le hoe AOGSS1 mba apetrao eo amin'ny commentaire eo zay AOGSS1 izany isaky ny manao session tsika zany anao session anankiray voalohany tsika androany dia AOGSS1 ataonareo amin'ny commentaire eo izay. Ho an'ny rapitso anao session larana faharoa tsika AOGSS2 ohatr'izay hatrany mandra-pifarany session-tsika amin'ny sabotsy ho avy izao raha sitrapon'ny tompo zany hoe session enina zany no kasaintsika hatao manomboka androany hatramin'ny sabotsy izay midika hoe anao session anankiroa tsika aorianao fa session enina no arahantsika
androany hatramin'ny asabotsy ho avy izao izany de ataovy ao alefaso eo amin'ny commentaire atsika eo ito de efa manomboka mahita ny namatsika sasany zay efa manomboka mandefa an'izay commentaire zay apetrao eo amin'ny commentaire eo le izy hitako ny namatsika sasany tsy maninona za kely apotra amen oui somary sy tapaka kely angamba ny soamiko teo fa de alefaso ary ny présence atsika tsiraray avy alefaso ny présence atsika tsiraray avy araka ny efa hita eo daholo mipotra eo daholo ny tsiraray avy amintsika zay nandefa ny présence misoraty zany le hoe AOG SS1 ho an'ity sessiontsika voalohany ity izany alefaso ny présence atsika tsiraray avy ao anatin'izay fa de takzay zany anaovantsika azy isaky ny misy manomboka zany ka tonga eto ianao vao tonga eto ianao tonga de alefaso le izy eny am-piandohana ny présence anao izany isan'ny teny teo hoe tsy misy feo fa hoe efa inoko fa efa tafaverina soamantsara ny feo tafaverina soamantsara isaorana n'Andriamanitra indrindra noho izany de session enina no raisintsika de session voalohany zany tsika amin'ity fotoana androany ity hianatra manokana tsika androany atao anatin'ny tahotra fanajana an'Andriamanitra andraisantsika manokana ny lohahevitra ray izay mitondra ny lohateny hoe ny tahotra masina zay zany ny lohahevitra tsika voalohany androany amin'ity izany de hianatra tsika hoe inona marina moa no antsoina hoe fahatahorana an'Andriamanitra inona no antsoina hoe fahatahorana an'Andriamanitra izany ianarantsika atao anatin'ity session larana voalohany ty ary jery karazana olona tsika zay avy ao amin'ny baiboly ihany mihitsy izay mampita soamantsara ny tsara ho fantatra mahakasika an'izay fahatahorana an'Andriamanitra izay de izantsika ihany koa asiana soratsoratra eo satria moa fampianarana no ataontsika mampianatra tsika fa tsy de hoe évangélisation loatra ty moa de zay mihitsy hoe Jesosy tena nome iraka anankiroa atao mpianatra ny firenena rehetra mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra atao mpianatra firenena rehetra somary mirona kely amin'izay fampianarana zay tsika izany de tsara raha ohatra ka asiantsika soratra eo de azonao atao mandray antsoratra anireo fanambarana zay men'Andriamanitra anao ihany koa raha sitraka ao de manana bloc note na note ihany koa amin'ny telefôna anao na tahaka izany andraisanao fanambarana fa hiezaka ihany koa zahay etsenkilany mba
anamora zany ny fahafahanareo mandray anireo fanambarana rehetra ireo izany. Raha sitraka ao ary dia andao arahantsika ny sessiontsika voalohany izay iarahana amin'ny mpanompon'Andriamanitra John Bevere izay mitondra ny lohateny hoe ny tahotra masina izany. Tahiny tompontsika amin'ny fanarahana ny fandaharana. Miarahaba ny tsiraray avy ary manaraka ny fampianarana ny tahotra feno fanajanan'Andriamanitra. Efa hitako ny zavatra nataonyity fampianarana ity teo amin'ny fiainako ary fantatrany koa ny zavatra ataony eo amin'ny fiainanao. Dino lalovako mihitsy izy ity ary afatra lehibe ho an'ny fiainako mihitsy 30 taona lasa ny nanomboany. Ary tena niova tsy toy ny taloha intsony ny fiainako ary lasa vao maika, lasa tia be an Jesosy sy izay momba an Jesosy sy ny mandrakizay. Raha oharina amin'ireo zavatra rehetra hitako ety. Ka anomboantsika azy dia mamelangy ianao ametraka fanontaniana mba hanokafantsika ny fampianarana. Laharana voalohany, ianao ve efa afa-po amin'ny endriky ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ankehitriny? Raha ohatra ka tahaka ny ankamaroanay ianao dia tsy fa ianao dia te handeha lavidavitra amin'ny fiombonana akaiky aminy. Ity fampianarana ity dia anampy anao ahita ireo fanekena teny ilainao entinao manakaiky an'Andriamanitra. Faharoa, ianao ve efa mba nalahelo namana na havana akaiky izay niala amin'ny finoanan'Andriamanitra? Ny mpanompon'Andriamanitra Barna tena nanao fandiniana mahakasika ny taona 2000 sy 20 ka izao Kristianina Amerikanina mahery ny 70 tapitrisa no niverin-dalana. Ka misy vondrona roa izy ireo. 20 tapitrisa voalohany, ireo dia olona izay niaina tamin'ny fiainana kristianina fa ankehitriny dia tsy miaina intsony. Izany hoe tsy hita mivavaka intsony izy. Ka raha lazainao hoe tsy kristianina intsony izy dia mbola ilaza izy fa kristianina. Fa le vondrona faharoa ilay mihoatra ny 20 tapitrisa dia milaza ny tenany ho tsy mpino na tsy mahalala an'Andriamanitra. Na koa milaza ny tenany ho tsy mpino ny fisian'Andriamanitra. Ka manaitra zany zavatra zany. Ary fantatro fa miatraika amin'ny olona izay miaino mihitsy izany fa ny apôstôly Paoly dia manao fanambarana izay manaitra mihitsy. Ao amin'ny bokin'ny Tesalonianina faharoa vakiko amin'tika teny Amplified izao no lazainy. Ny fiverenan'i Jesosy dia tsy iseho raha tsy efa tonga aloha ilay fiemorana lehibe an'ireo izay miantso ny tenany ho kristianina. Soratra masina izany hitan'ny Paoly meloa miatra amintsika tsiraray avy zany. Ka ny zavatra izay zaraina eo amin'ny fampianarana ity dia hiaro anao sy ireo olona izay akaiky anao mba tsy ho anisan'ireo olona izay voalaza atao anatin'ilay fandiniana teo ianao. Fanontaniana fahatelo ary. Moa ve misy fihetsika izay miverimberina matetika aseho anao nefa mampanenina anao avy eo? Ho zaraiko aminao anatin'ity fianarana ity ny hery izay nomen'Andriamanitra antsika zanany. Hery ahafahanao miala amin'izany ary dia tena ho tianao izy ity. Ndao ary anomboka. Voalohany ametraka fanontaniana ary aho. Ahoana raha ambarako aminao ny fitondran-tena izay antoko ny fanalahidin'ny fiainanao? Io fitondran-tena io no mamotsitra ny anjara voatendrinao. Io dia masintona ny fanatrehana, famatsiana ary ny fiarovan'ilay mpahary anao. Io no fototry ny toetra mihaja rehetra. Io rena ny fahasambarana rehetra sady miteraka fiovana eo amin'izay tranga rehetra miseho atrehanao amin'ny fiainana. Ka ny fankamaminao ny fitondran-tena io no haela velonanao, anome fahasalamana tsara, hiantoka ny fahombiazanao, manafoana ny tsy fampiana ary miantoka ny lova mihaja avelanao. Ka angamba mety mieritreritra ianao hoe angano angamba zany, aiza koa ny isy tahaka izany? Meko antoka ianao fa tena misy. Lehilahy iray izay anisan'ny manam-pahindrena indrindra no nanoratra an'izany. Raha ny marina dia tsy nisoratany fotsiny aza le izy, fa tena nosoran'ilay mpahary ho mpanoratra izy. Ka fony fakely dia fa nanomboka izy niaina tamin'izany fitondran-tena zany ary nitaizainy ray aman-dreny mihitsy. Ka lasa pitarika manam-pahindrena izy vokatra izany. Ary vokatra izany lasa pitarika nanapaka olona ny tapitrisana izy. Naomby be izy tamin'ny haitariny.
mpanjaka lasy mpanjaka vavy maro tonga maneran-tanina anatona azy mba hiaino ny fahendreny mba hijery ny rafitra izay napetrany teo amin'ny fireneny sy ny fomba fitarihan'ny firenena ka naomby sady niananakarena izy ka na mivolafotsy azy tsy nisy dikany satria nitobaka eraka ny tanàna ka ny tokantrano teo amin'ilay firenena dia samy nanana trano sy zaridaina daholo tsy nisy fahantrana na tsy fanananasa tsy nisy fiahina mahantra ity lehilahy ity dia tena naranitra nefa very le fitondran-tena izay nomen'Andriamanitra azy ahatonga azy teo amin'ny toerany nafony le izy ka nialany mihitsy nanao ny tena ny hoendry izy ka ny zavantranga dia lasa tsy mpitarika lehibe sy manam-pahendrena fa lasa olona mpisalasala mpiaya ka nanoratra boky mihitsy izy tao anatin'ny fotoanany fisalasalany ny zavatra rehetra ho izy dia tsy ahitana fahafaham-po tsy misy dikany tsy misy heviny fanambarana tahaka izao no lazaina ny tantara teo ihany mbola hiverina fa tsy misy zava-baovao ambany masoandro ny ratsy tsy azo amarinina ny tsy hita tsy azo tadiavina ny andro afatesanao no tsara no ny andro aterahanao iza nanoratra an'izany olona ray izay lasa reraka sady ny salasala ka ny vaovao mahafaly dia tsy maty tao anatin'izany izy fa sitrany izy satria tany amin'ny farany boky ny antsoina hoe mpitoroteny boky izay nisoratan'olona mpisalasala dia hita fa sitrany izy ka izao no lazainy mantsy impito tao anatin'ny toko farany izay nisoratany hoe tsarovy Andriamanitra ary amin'ny andininy farany soratany amin'ny boky io ho izy hoe izao ny farany teniko io matahoran'Andriamanitra ka tandremo ny didiny fa izany no lahasany olombelona ny atao hoe lahasa dia ny zavatra rehetra tsy misy analana ny ray manontolo ny atao hoe zavatra rehetra amin'ny olona dia ny matahotra an'Andriamanitra sy mitandrina ny didiny ka ny fahatahorana an'Andriamanitra no atao hoe zavatsarobidy izay resahako izao raha mijery ny tahotra ianao ny olona dia niezaka nandositra an'io antaonany maro niezaka izy nanafoana izany eno nge ny tenin'ny Roosevelt ny zavatra tokana tokony atahorantsika dia ny tahotra inona moa ny teny nalaza tany amin'ny taona 80 tany ny teny nalaza tamin'izany tsisy atahorana jereo ireo sehatra isan-karazany nge karazana boky avoaka fa ny olombelona dia miezaka mihitsy manafoana ny tahotra fa marina ve izan-karazana fironana izany eny misy ny tahotra tsy mahasalama misy zao ny olona matahotra ny tsy fahampim-bola manomboka miorooro izy manomboka mampanay azy ny ara-bolany misy ny olona matahotra ny very vady dia tapenam-bava izy na mamorona fihetsika anilihana ny vadiny izy nefa tsy tahotra manimba ihany misy fa misy koa ny tahotra azona tombontsoa ohatra misy karazana tahotra matahotra ny enjera avy any amin'ny antsana izany dia manome anao fahendrena tsy hanaraiky an'le antsana mihitsy ny tahotra amboa masika dia miaro anao tsy ikitikitika ny volom-bavany ny fatahoranao ny tananao ho may ny fatana 500 degré hitarika anao ampiasa fibatam-bilany ireo karazana tahotra ireo dia hitarika anao lavidavitra satria raha matahotra loatra indray ianao ny havona toerana dia mety tsy hiakatra fiaramanidina mihitsy ianao raha diso matahotra amboa loatra ianao dia tsy hiditra vavahadin'olona raha diso matahotra fatana ianao dia lasa tsy afaka hankafian'ilay sakafo matsiro be koa ianao ka ny tena fanontaniana ilay napetraka dia izao inona ary ny tena atahorantsika ity dia fanontaniana tena feno fahendrena raha petrantsika izany ka jerentsika tsara dia hanampy antsika hahita vokatra lehibe eo amin'ny fiainana izany raha mijery tsara ianao le fahatahorana masina fahatahorana an' Jehova io Isaia 3:30 dia izao no lazain'ny tompo fa io tahotra io dia rakitra soa an' Jehova ary tiako takatra ho tsara mihitsy izany ny fahatahorana an' Jehova no rakitra soa an'Andriamanitra ary avy eo Isaia 40:7 dia voalaza fa ny fifalian'i Jesosy dia ny fahatahorana an' Jehova andrasoary rakitra soa an'Andriamanitra sy fifalian'i Jesosy le izy jereo nge ny tenin'ny apôstôly Paoly fa ny famonjenantsika dia miamatotra ao anatiny tahotra sy ny ovitra everiko fa mila mijanona dia mieritreritsika tamin'ny taona 470 nanomboka liana tamin'ny resaka fahatahorana an' Jehova tamin'izay hitako be mantsy le izy tao amin'ny soratra masina satria referansa maherin'ny 200 miresaka momba ny tahotra masina dia no alaliniko saingy tsy mbola tena nanana fahatakarana be aho dia nitory tamina konferansa tamina fiangonana anisan'ny lehibe teo amin'ilay faritra be olona be mihitsy le toerana ary indro takariva no nitory tao ary tsaroako tsara mihitsy fa nitsangana aho dia tsapako ny fanamasina ny teny hoe torio io
dia nitory mahakasika ny fahatahorana an' Jehova avy amin'ny fahatakarana keliko ka ny ampitsoniny rehefa hanao ny fivoriana faharoa mialohany antsony pastera hiakatra eny anoloana dia nilaza izy fa diso ny zavatra nitoriany John Beveramaly ka tiako arovana ianareo fiangonana. Isika ozy izy dia Kristiano Testamenta vaovao. Isika dia tsy mila matahotra n'Andriamanitra satria ny fitiavana maharesy ny tahotra. Ka ny fahatahorana n'Andriamanitra hoy izy dia fitsipiky ny testamenta taloha dia nanazava minitra vitsy teo izy. Fa miperaka teo aloha izy ianao fa natahotra mihitsy. Dia hoy izy hoe tsy apakatra eo tsony izany izy fa tahitra be ary avy eo. Nanasa hiakatra izy. Dia tsaroko tsara niakatra teny nieritreritra teny am-pandianany hoe inona re zany no toriako amin'ireto olona reto taorian'le tenin'le pastera teo satria efa nitorina nandritra ny 10 minitra izy teo nilaza fa tena fahatsoana ny zavatra nitoriako. Tsy mora le izy niakatra foana nitory afatra 30 minitra niverina nakany amin'ny efitrano fahatoriako amin'izay ny ampitsoniny ary dia nisy toerana malalaka nisy trano namboarina tsy nisy olona teo dia lasa nandena keny amin'le toerana nivavaka nanontany an'Andriamanitra izay tompo nandratra amin'ny fiangonanao ve inona tsy mety nataoko. Le pastera koa amin'io efa soky olona be noho za mbola tanora kely tamin'izany dia tsaroko fa tsy nahatsapa fanitsina avy amin'ny fanamasina fa fafinareta ny fanamasina no tsapako. Avy eo dia tsapako fa za dia nangetaeta ny ahalala ny fahatahorana an' Jehova ka teo nanomboka ny diary le lalana izay nahitako fa ny fahatahorana an' Jehova no rakitra soa fanomezana manampy atsika eo amin'ny fiainana. Ka ny zavatra voalohany izay tiako atao dia ny anomboka fa mamelanga ianao entiko manomboka ny famaritana ny fahatahorana an' Jehova. Ny fahatahorana an' Jehova dia tsy fadiranovana an'Andriamanitra akory satria Andriamanitra dia maniry fifandraisana akaiky amintsika. Ka ahoana moa ny ahafahantsika manana fifandraisana akaiky amina olona mahafadiranovana? Jereo nge Mosesy izay nanafaka ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egipta. Ny toerana voalohany hitondrany zanak'Israely dia tsy tany Kanana fa ny tendrombohitra Sinay. Io le toerana nisy roime mirehitra ka nionany tamin'Andriamanitra. Ary inona koa moa no antony hitondran'ny vahoaka any amin'ny tany Kanana ka tsy hoentina any amin'ilay mpanome fampanantenana aloha. Raha tsy hoentinao makany amin'ny mpanome fampanantenana aloha vahoaka ilay tany Kanana dia lasa ataony toerana fanompoantsampy. Mosesy dia mpitarika tena mahafinaritra. Jereko ny fiainany. Fa mialohan'izay jereo nge ny zanak'Israely tany ambany tanàna nisy ny zanak'Israely tsy nanamboatra ny tranony izy fa nanangana ny lovany hafa izy kapoka mandrivorivo mahazo azy andevo miasa sanandro zareo. Ny Egyptianina ihany namono ny zanany nefa mivoaka ny tany Kanana dia mbola nilaza fa hoe ndao hiverina ny Egypta tsika. Mosesy kosa mipetraka tamina trano tsara indrindra teto an-tany. Ny dadabe nanankarena indrindra teto an-tany. Mivoaka ny tany Egypta Mosesy fa mbola tsy niteny mihitsy hoe hiverina ny Egypta aho nahoana satria nanana fiaonana izy. Fiaonana amin'ilay irentsika mafy ary le fiaonana teo amin'ny fanatrehany tao amin'ny roime mirehatra no nitarika azy tsy te hiverina ny Egypta. Ka naniry nitondra ny zanak'Israely teo amin'ny toeran'io indray izy mba hiaona amin'ilay Andriamanitra izay niaona taminy. Ka rehefa nitondra azy ireo izy dia nanana fiaonana manokana amin'Andriamanitra izy amin'ny Exodus 7:17. Andriamanitra no miteny amin'ny Mosesy hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptianina sy nitondrako anareo tamin'ny elatry ny voromahery. Enoy tsara ary ty ka nampakanesako anareo aty amiko. Nitanjon'Andriamanitra tamin'ny fanafana ny zanak'Israely tany Egipta. Ary ho antsika Kristianina Egipta dia endrika izao tontolo izao eto. Dia niantsoko anareo akaty amiko. Nientanentana mihitsy Andriamanitra iona amin'ireto zaza reto. Eritrereto ange efa 100 taona be zao andefy tany Egipta. Ka hoy izy hoe mba tsy androko mihitsy ny prezanteko ny tenako amin'ireto zaza reto. Mientanentana izy hoe hitanao le fony ray ary zany foana ny toe-pony. Nidina ny tendrombohitra Andriamanitra ary tamin'ny andro fahatelo dia nidina ny fanatrehany fa dia nikikika amin'ny vahoaka sady nandositra dia sady nijery ny vahoaka Mosesy ao amin'ny Exodus 20:20 ary tia ny vision 20/20 hoy Mosesy hoe aza matahotra fa tonga Andriamanitra izay atoetra anareo mba hoe anatrehany tavanareo ny fahatahorana azy mba tsy hanotanareo oka aloha ho aza matahotra satria Andriamanitra ijery raha misy tahotra aminareo. Raha jerena dia ohatrany hoe manohitra ny zavatra lazain'ny vavany ihany Mosesy. Tsia fa Mosesy dia mametraka fahasamihafana amin'ny fadiranovana n'Andriamanitra sy ny fahatahorana an' Jehova.
Manan-javatra fenina ny olona izay fadiranovana an'Andriamanitra. Jereo nge Adama fa raha vao tsy nankatoan'Andriamanitra izy dia niafina ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa ny olona matahotra an' Jehova dia tsy manan-javatra fenina. Io olona io dia matahotra ny hanalavitra an'Andriamanitra. Ka raha tianao zany ny famaritana voalohany antsoina hoe matahotra an'Andriamanitra, io dia matahotra. Lazaiko mafimafy kokoa io dia matahotra mafy ny hanalavitra an'Andriamanitra izany. Ka zao ary ezaka hanome anao famaritana amin'ny fotoanantsika sisa makasika ny tahotra an' Jehova. Kanefa amiko dia sarotra aloha ny hanome anao le famaritana anatina lesona tokana na lesona enina na ny boky ray manontolo aza. Zany dia mitovy amin'ny omeko anao famaritana fenony amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao anatina lesona iray. Tsy vita zany, tena tsy vita ao Ary tao anatiny taona maro dia efa nisy olona reko ny teny. Na eno-pitarika ny teny resadresaka tany amin'ny restaurant sy ny sisa fa ny fahatahorana an' Jehova dia fanajana an'Andriamanitra fotsiny. Kaloha. Mitovy amin'laza hoe ny fitiavan'Andriamanitra dia tsara fanasy maharitra. Ao ve? Ka io dia ray amin'le famaritana amin'ny fitiavan'Andriamanitra fa tsy le feno. Ka ny filazana hoe ny tahotra an'Andriamanitra dia fanajana azy fotsiny dia adalana mitovy amin'le famaritana tokana momba amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Ka andao ary hiditra misimisy. Andao ary nge jerentsika ny bokin'ny Hebreo ary io ny tsara hanomboantsika azy. Hebreo 12 ary 7 ka hatramin'ny 7 koa satria isika mandray fanjakana izay tsy azo ampiroroina dia aoka isika hanana fahasoavana. Hoentsika manao fanompoana sitrak'Andriamanitra. Ahoana ny ahafahantsika manao fanompoana sitrany? Amin'ny haja mba hampatahorana sy fahatahorana. Fa Andriamanitsika dia afo mandevina. Jereo tsara fa misy teny roa fanajana sy tahotra an'Andriamanitra. Ka io tsy teny averimberina akory. Ny tahotra an'Andriamanitra tsy fanajana azy fotsiny. Ary andininy ray ihany izay jerentsika izay. Ilay teny hoe haja mba hampatahorana dia dika teny mazava be. Ilay teny hoe tahotra an'Andriamanitra amin'ny teny Hebreo io teny hoe tahotra an'Andriamanitra io dia midika hoe tahotra feno fanajana. Ka omeko anao ary ny famaritana ny atao hoe tahotra feno fanajana avy amin'ny dictionnaire Noah Webster Dictionary. Oronkoditra sy ovitra azo avy amin'ny zavatra lehibe zgoavana mamely amin'ny tahotra sy fanajana. Misarika amin'ny alalan'ny tahotra orory ary fanajana. Ka somary mampatahotra tokoa aloha zany fa aza matahotra ianao satria ny tahotra araka an'Andriamanitra dia tsy misintona antsika hiala fa hanatona azy. Ka aza matahotra ny zavatra izay lazaiko ianao. Ka mamelangy ianao hanome famaritana anao ary entitsika manomboka ny fianarana. Ny atao hoe matahotra an'Andriamanitra dia manome azy ny toeran-kaja ambony, manolotra aja, manaja, mijery, ampanajana ary mitia azy ao ambony olona na ny zavatra hafa rehetra. Tiavintsika izay tiany ary halantsika izay halany. Mariova tsy nilaza hoe tsy tiantsika izay halany. Halantsika izay halany. Hoy izany hoe mankahala izy. Hoy ianao hoe zany ny antony tsy tiavako maheno momba ny fahatahorana an' Jehova satria fa hitako ny olona mpanara-pomba. Zao zavatra lazainy hoe halako ireny mpanota ireny nefa ireny ny tena tian'Andriamanitra. Andriamanitra dia tia an'ireny mpanota ireny Ramsea. Tsisy fahatahorana an' Jehova ianao satria mankahala ny zavatra tiany. Andriamanitra dia mankahala ny fahotany saingy ovainy ireny olona ireny. Satria Andriamanitra tia olona. Tiavintsika izay tiany ary halantsika izay halany ary izay manandanja aminy manandanja amintsika ihany koa. Ka ny atao hoe matahotra an'Andriamanitra dia manome azy ny dera amin'ny fiankofana, amin'ny fisaorana ary amin'ny fitsaofana izay mendrika azy. Tsy izay heverintsika fa mendrika azy fa izay mendrika azy. Ny atao hoe matahotra an'Andriamanitra dia manome izay azy. Ny atao hoe matahotra an'Andriamanitra dia mangovitra ao anatrehany anatin'ny fahatalanjonana. Fifantohantsika tanteraka amin'ny teniny sy ny fanatrehany. Io dia mankatoa azy tsy faniriana fotsiny akory fa io dia ery ao anaty izay efa mivonina ahatanteraka ny sitrapony. Le fahatahorana an' Jehova dia mifady izay fimonomononana, fimelomelonana na ngonongonona. Ny fahatahorana an' Jehova manefy ny fikasantsika na ny antony mandrisika antsika ary miasa ao anatintsika. Io koa dia manefy ny tenintsika sy ny hetsika. Ka mamelangy ianao hanome tombotsoa an'izy io satria tena mampientanentana ty ary dia saiko manandrana kely ianao. Voalohany indrindra sady tombotsoa voalohany amin'ny fahatahorana azy dia io no fanalahidy ao amin'ny fiombonana akaiky. Faharoa, io ny fanomboan'ny fahalalana, fahatakarana ary fahendrena. Manome antsika hevitra mialoha io sy taridalana mazava avy amin'Andriamanitra.
fahatelo ary sady efa nylazaiko io dia manamatotra amin'ny famonjenantsika sy ny fanahafantsika ny endriky Jesosy. Fa efatra io dia miteraka fahamasinana tena izy fa tsy le vita sinoa. Aza matahotra ianao fa ho azavaiko tsara aminao amin'ny fomba mahafinaritra mihitsy izay ao aorianao. Io koa dia mitahiry lova maharitra mandraka izay. Miteraka fatokiny io, tsy fananantahotra sy fandriampahalemana. Io ihany koa dia mitelona ireo karazana tahotra hafa, anisan'izany ny tahotra olombelona. Manome endrika isalorana sy mampavokatra antsika. Hita ao amin'ny Baiboly daholo rehetrarehetra ary efapolo isa ny teny fikasana hitako ho any izay matahotra an Jehovah. Miteraka fanampin'ny anjely ary fanirianao ho tanteraka fahombiazana maharitra, haja, fisariana, faelavelona, tontolo andronao mahavokatra. Teny fikasana avy amin'ilay pahary anao zany. Laza koa raha tia mentanentana mitory. Fankafizanao ny fiainana. Miverina intelo izy ao anatin'ny andininy anankiroa hoe tena hita fifaliana sy fahasambarana izy. Ka ny olona izay tena matahotra an'Andriamanitra dia tsoky zintina tahaka ny mpanara-pomba. Ny fatahorana an Jehovah maharitra mandraka izay. Io dia tsy ho levona mandraka izay. Enoko fa niteraka hetaheta tao anatinao zavatra nitoriako mba hitohy amin'ity fianarana momba ny tahotra masina ity ianao. Atolotranao ny Messenger X, application vaovao isintonana vidéo anarahana fandaharana. Fampianarana marobe azo safidianana avy amin'ny John sy Liza Bevia. Ahitana vidéo fampianarana, audiobook, e-book, sary mihetsika, baiboly ary maro hafa. Application azo ampiasaina amin'ny fitaovana rehetra sady maimaim-poana amin'ny fitenim-pirenena maheriny 270. Fanaovam-pianatra ho an'ny rehetra, naiza na izy. Téléchargeo na alao amin'ny messengerx.com. Alléluia. Mino fa tahina be anao nandray an'izay session voalohany izay mahakasika ny fahatahorana an'Andriamanitra izany. Inoko fa dia tena nisy zavatra nandresen'ny fanahy masina lahatra anao. Raha sitraka ao amin'ny sifitsika no irava fa aza mbola mandeha aloha raha sitraka ao. Mety azonareo atao koa mametraka fanontaniana na karazana fanokevitra kely ihany koa anatin'izay fa izay sy pasteur narindra dia anampy anareo ihany koa amin'ny fafahana mandray soamantsara ny zavatra izay no raisina teo. Hitantsika mantsy somary ny azakazaka kely ihany ny fitenenan'ny Jean Bevira fa izy efa say mihitsy dia alonge fitiantsika kely fitiantsika foly izy araka azo atao dia raha toka misy manana fanontaniana koa mahakasika n'ity lohahevitra ity mazava ho azy mahakasika n'ity lohahevitra ity dia afaka mametraka manoratsoratra ihany koa ianao ary izanay ho valiana le izy fa amin'ny sivy fotsiny tsika no tsy maintsy mifarana zany eto izany. Fa dia tany amin'ny fiandohana dia nahitatsika teo ny Solomona rehefa niala tamin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Tsika angamba tsisy tsy malala amin'izany hoe Solomona zany izay lehilahy farak'izay Naomi, lehilahy farak'izay Naomi, lehilahy farak'izay Naomi, farak'izay endry, farak'izay nitahina ihany koa izany io lehilahy io izany raha nandeha tamin'ny fahatahorana an'Andriamanitra izy. Tsy lazaiko eto ny tantarany fa famitinana amin'ny fiainany izany. Fa tao anatin'le lehilahy endry indrindra, tao anatin'le lehilahy endry indrindra nahitana ny adalàna ngeza indrindra ihany koa rehefa nanomboka nahafohy ny fahatahorana an'Andriamanitra i Solomona izany. Mino fa ianao tsy mbola naheno an'izany hoe lehilahy na vehivavy manambady olona arivo zany izany. Fa i Solomona le nanapay indrindra indrindra no nahitana hadalàna ngeza indrindra izany. Izay dia andrasantsika lesona ngeza be fa ny olona anankiray izay mahafohy izay manana fahatahorana ny tompo aloha voalohany dia aomby ianao ao anatin'izay ary hiavaka amin'ny fahombiazanao. Fa ny fahafohizanao ny fahatahorana an'Andriamanitra dia hahitana adalàna be ihany koa eo amin'ny fiainanao. Izay le nilazain'i Jean Bevira teo hoe ohatrany hoe mpisalasala be izy mpilaza zavatra negativa be hoe ny teo ihany miverina tsy zava-baovao hoe ty ambany masoandro ny andro aterahanao dia tsy mahaleo ny andro hafatesana sy ny sisa sy ny sisa.
Ny tiana tenenina dia izao rehefa niala tamin'ny fahatahorana an'Andriamanitra ilay lehilahy indrindrindra dia nandeha tamin'ny adalàna ngezandrindra dia lasa fisalasalana ny fiainany, lasa mampirorosaina ny zavatra izay lazainy izany. Isaorana ny tompo moa ny restauration, ny famerenana amin'ny laoniny fa naverin'ny tompo tamin'ny laoniny soamantsara tamin'ny fahatahorana an'Andriamanitra i Solomona tamin'izay fotoana izay dia nanana fekevitra lehibe izy. Hitantsika teo ilay mpitoroteny 2:7 efa avy niala tamin'ny fahatahorana an'Andriamanitra izy dia niverina tamin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Izao ny teny lazainy hoe rehefa reza ny rehetra izany, raha miteny hafa dia azoko lazaina aminao tahaka an'izao hoe rehefa niaina an'ireny zavatra reny dia izao ny farany teny matahora an'Andriamanitra. Rehefa niaina an'ilay manambady arivo, niaina an'ilay fahombiazana be izy, niaina an'ilay fisalasalana be izy dia niverina tamin'ny laoniny ihany izy dia nilaza izy rehefa avy eo hoe tena matahora an'Andriamanitra ry zareo fa za dia efa nahita expérience be dia be, efa nahita traika efa be dia be izany fa matahora an'Andriamanitra ianareo izany. Zava-dehibe izay. Ary nisy teny koa teo pasteur Narindra, nisy teny mahaliana be koa ny lazainy teo mahakasika an'ilay karazana tahotra roa samihafa fa inoko fa anisany zava-dehibe tokony raisin'ny mpanaraka antsika ihany koa ilay karazana tahotra roa samihafa teo pasteur. Eny tompoko. Bivira teo dia ny tahotra manimba. Ary io tahotra io tahotra azahoana tombontsoa dia ohatran'ny hoe tahotra ny enjera, tahotra mbo masika mba tsy kitihana ny volom-bavany. Dia eo ihany koa ny tahotra ny may. Dia rehefa matahotra ny may dia mampiasa gant mba tsy ho may. Ary ao ny tahotra manimba, izany hoe tahotra mahasalasala izany. Fa ny tena ilay tahotra an'Andriamanitra izany tsy ilay tahotra fahadiran'ovana fa ilay tahotra fanajana an'Andriamanitra ny tena ilaina. Ny olona manao tahotra fahadiran'ovana an'Andriamanitra ozy izy dia manana zavatra fenina Andriamanitra. Fa ny tahotra fanajana an'Andriamanitra dia miharihary eo anatrehan'Andriamanitra, tsisy zavatra fenina izany eo anatrehan'Andriamanitra. Marina mihitsy izay. Dia mizara roa mazava tsara mihitsy izany ilay tahotra. Dia inoko fa tsaroanao ilay tenin'Andriamanitra nomeny teo amin'ilay Exodus 20. Aza matahotra fa tonga Jehova hijery tahotra. Tonga Jehova hijery raha matahotra azy ianao. Misy tahotra anankiroa izany. Mosesy miteny amin'ny mpininy hoe aza matahotra nareo fa Andriamanitra hiteste anareo raha misy tahotra. Eo izany dia ahitantsika an'ilay tahotra anankiroa samihafa mihitsy. Samihafa izany ireo tahotra ireo. Ny tahotra anankiray dia ilay tahotra izay avy nanao ratsy. Izay ilay izy. Tahotra avy nanao ratsy ny anankiray kosa dia ny tahotra izay tsy te hanao ratsy na tsy te hanalavitra an'Andriamanitra izany. Ohatra tsara be mihitsy amin'ilay hoe tahotra ny tsy te hanalavitra an'Andriamanitra dia ilay tantaran'i Josefa. Josefa dia niteny hoe ataoko ahoana ny ianao an'izany ratsy lehibe izany ka hanota amin'Andriamanitra. Izay karazana tahotra izay dia tahotra fanajana an'Andriamanitra izay. Tahotra fanajana an'Andriamanitra izay tahotra izay ilay tahotra Josefa izay. Mahita indray tsika n'ilay tahotra i Adama avy nanota izy dia nandositra izy nihery Adama. Dia hoy Andriamanitra hoe Adama aiza moa ianao? Iny ny question voalohany mipetraka ao amin'ny Baiboly. Aiza moa ianao? Question momba ny tahotra izany ny question mipetraka voalohany ao amin'ny Baiboly mahakasika ny tahotra. Ka i Adama dia nihery satria avy nanao ratsy, avy nangala-pihinana Adama. Raha ataontsika amin'ny fiteny farak'izay tsotra tahaka ny ankizy kely izany. Avy nangala-pihinana i Adama dia natahotra izy dia nihery izy. Na ianao nitsangatsangana ozy izy dia natahotra dia nihery. Tahotra avy nanao ratsy izay.
inona amin'ireo tahotra ireo zany a ilay tian'andriamanitra verina am'loaniny tsy le tahotra ianao avy nanao ratsy tsy le nao avy nanao tsy le tahotra fahotana fa ilay tahotra hanota amin'andriamanitra zany hoe tsy voatery anatanteraka n'le fahotana ianao tsy voatery anatanteraka n'le fahotana ianao fa anao tahaka ny Josefa hoe tsy sahako ny anao an'izany tsy sahako ny araka amin'io vadin'olona io tsy sahako a ny anao resaka izay a tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra aman'olona tsy sahako ny anao kolikoly any ampiasana tsy sahako ny angalatety any ampiasana tsy sahako a ny anao an'ry na anao an'roa izay le karazana tahotra tian'andriamanitra verina am'loniny a izany dia tsy mitovy zany a ireo karazana tahotra ireo fa samihafa tanteraka mihitsy a ireo tahotra ireo dia tian'andriamanitra verina am'loniny mihitsy a izay a karazana tahotra izay a men'andriamanitra ohatra ao amin'ny baiboly a izay amen amen asa aloha raha ohatra mety misy manana fanontaniana ianareo a izay mpanaraka ihany koa tianay koa mantsy mba maheno zany a anareo a afaka manoratra moa zany nareo mazava ho azy a raha misy fanontaniana mahakasika ny tahotra mahakasika ny fitondran-tena amin'io resaka tahotra n'andriamanitra io a izany a raha misy koa tsy fantatra hoe andiny soratra masina tsy nazava tsara ve teo a na soratra masina anankiray mahakasika ny fahatahorana ny tompoka mety tianao a ilanao a mety a fanazavana na tahaka izany a dia aza misalasala fa zava-dehibe koa ny fandraisantsika anjara zany a ao anatin'ny izao a fiarahantsika eto a izao tsika moa dia karazany mianatra tenin'andriamanitra ihany koa ao anatin'izao dia aza misalasala mihitsy aza misalasala raha misy a fanontaniana izay tianareo a apetraka dia ezaka zay a anampy anareo be dehibe ao anatin'izay sahoana paster Narindra misy famaritana sy tombontsoa ihany koa le tahotra teo a ho resantsika angamba le famaritana rehefa eo fa raha azon'ny paster Narindra tany saina tokoa inona daholo le tombontsoa voalazan'ny soratra masina tombontsoa azontsika rehefa miaina sy mandeha amin'le fahatahorana n'Andriamanitra isika asa raha mba azon'ny paster Narindra fintinina amin'ny mpiaino a ireo a karazana tombontsoa ireo eny tompoko eny tompoko misy tombontsoa efapolo a teneniny teo fa vitsivitsy no mifampizarantsika androany a ny tombontsoa azontsika amin'izany dia ny fiombonana akaiky amin'Andriamanitra rehefa matahotra an'Andriamanitra zany tsika dia lasa manana fiombonana akaiky amin'Andriamanitra dia lasa manana fahalalana sy fahendrena isika dia manome taridalana mazava ho antsika Andriamanitra ary manamatitra antsika zany a manamatitra ny famonjenantsika ary miteraka famasinana tena izy ao anatsika ny fatahorana an'Andriamanitra dia mitahiry ilay lova maharitra mandrakizay ao anatintsika ary mamele endrika fankatoavana ao anatintsika ilay fanajana an'Andriamanitra ary ny tena mazava-dehibe izy dia izao misy fahombiazana maharitra mampitombo ny haja ny fiarahana amin'Andriamanitra sy ny fahavelomana ny fatahorana an'Andriamanitra zany dia mahela velo izy ary ny farany any fankalazana ny fiainana Wow, misaotra betsaka mankasitraka indrindra any paster aloha amin'izay fa zava-dehibe izy zavatra izay andiange mba ho raisiko kely le teny farany teo hoe ny fahatahorana an'Andriamanitra dia maha ela velona miteraka fahaela velona ny fahatahorana an'Andriamanitra miteraka fahaela velona ny zavatra anisan'ny tapahan'Andriamanitra ny esorin'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva tamin'ny fotoana
nahaverezan'ny fahatahorana n'Andriamanitra tao amin'ny Adamo dia ny fahaela velona ny tapaka voalohany, tapaka aloha ny fifandraisana amin'Andriamanitra mazava ho azy, izay angamba ny voalohany. Tapaka ny fifandraisana amin'Andriamanitra nisaraka tamin'Andriamanitra Adama sy Eva, fa rehefa avy eo rehefa ho alefan'Andriamanitra izy, ho roahan'Andriamanitra dia izy Andriamanitra hoe aleo tapahana aminy koa ny fahatongavana atao amin'ny sahedena izay misy ny hazonaina izany, izay misy ny hazonaina ka tsy afaka ny ho ela velona mandrakizay zany ny olona, tsika olombelona tsy afaka ny ela velona, tapaka ny fahaela velona tamin'ny fotoana izay natapahany fahatahorana n'Andriamanitra izany. Iny Solomonina dia lasa ny varilavo izy rehefa tapaka ihany koa na rovotra ilay fahatahorana n'Andriamanitra. Misy fiantraikany lehibe mihitsy zany io hoe fahabangan'ny fahatahorana io, nefa koa misy tombontsoa lehibe ary tsy mahagaga izany zavatra izany fa betsaka ny olona izay ataontsika hoe naomby tany aloha, nitahina tany aloha, nampiasain'Andriamanitra ihany koa, mino fa misy zany any an-dafy, misy zany eto Madagasikara olona izay nampiasain'Andriamanitra sy ohatr'izany naomby be fa very ny fahatahorana n'Andriamanitra dia hitanao ny korosofahana ny fiainany, lasa niovy izy, mety sanatriany vava ny verin-dalana, ny varilavo, lasa manao fampianaran-diso, manao fampianarana hafahafa, lasa hafahafa ny fitondrany asa fanompoana satria very ny fahatahorana n'Andriamanitra. Izay le tian'Andriamanitra ho averina amin'ny lohany mihitsy atao anatiny izao fandaharantsika izao. I Kevin Makal dia nametraka fanontaniana, andeka vakitsika ny fanontaniana napetraky Kevin eto satria misy fanontaniana mahaliana eto apetraky ny namantsika dia aleo hoe ho jerentsika kely le izy zao fanontaniana napetrany hoe azafady mahakasika ny tantaran'ny Solomonina hoe niverina tamin'ny fahatahorana n'Andriamanitra ihany izy araka ilay fampianarana teo, efa izy niverina tamin'ny fahatahorana n'Andriamanitra ve izy io vao nanoratra ny boky mpitoroteny rehetra izany dia efa tahorinany fiverenany tamin'ny fahatahorana n'Andriamanitra ve vao nanoratra ny bokin'ny mpitoroteny izany. Ny boky mpitoroteny moa zany haitsika hoe Solomonina nanoratra azy izany raha ny fanoratany boky dia hoy ny soratra masina hoe nanoratra boky 4:20 izay 5 ohabolana miisa 5:20 i Solomonina. Ny fanoratana ny ireo soratra masina soratan'ny Solomonina ireo ohatra, ireo zany dia karazana ohabolana maro na teny-pahendrena maro izay nisoratany tao anatina vanim-potoana samihafa, nefa rehefa avy eo natambatra ho boky anankiray tahaka ny Salamo ihany, tahaka izay koa ny Salamo tsy fotoana anankiray nanoratana azy, tsy mpanoratra iray fa boky maromaro natambatra dia mpanoratra maromaro ihany koa dia natambatra ho boky anankiray. Ka rehefa nanoratra n'ilay fanoratana ohabolana, ohampitenenana sy teny-pahendrena maro Solomonina dia natambatra ho boky iray ilay izy, fa tamin'ny fotoana nandalovany n'ilay traikefa dia nanoratra ny traikefany izy, nanoratra ny zavatra niainana izy fa taty aoriana no natambatra zany ireo boky rehetra izay nisoratany Solomonina ireo. Izay ny azo amaliana ny fanontaniany Kevin Magal, inoko anefa nanampy anao le izy izany. Amen, amen. Raha misy koa moa zany namantsika hafa izay mety manana fanontaniana dia afaka mametraka fanontaniantsika. Itsakilany koa nefa dia tianao an'ilay filazana ihany hoe azadino ny mandefa an'ilay commentaire hoe AOG SS1, azadino mandefa an'iny commentaire iny satria zava-dehibe iny zany ny ahafahanao mandray ny anjara-bokinao. Iny commentaire iny no ahafahanao mandray ny anjara-bokinao, ka raha sitraka ao dia soraty eo io izany AOG SS1 soraty eo amin'ny commentaire iny
ahafahana soamantsara mandray nyreo mahazo sy manolotra ny boky ho anao amin'ny fotoana. Ny mety fizotra amin'ny programantsika moa zany dia isaky ny ariva atsika amin'izao talata hatramin'ny sabotsy izany isaky ny ariva no manaraka azy isaky ny ariva amin'ny valo ka hatramin'ny sivy eo izany dia hatramin'ny sabotsika no manaraka azy dia aorian'izay zahay dia anao fandaminana manokana aminareo contacté ny tsiraray avy amin'ny alalan'ny MP moa zany ho an'ny fafahana mahazo sy mandray ny boky soamantsara fa dia tonga dia ho lazaiko teninelo eto aloha zany hoe ho atsika aty Antananarivo atsika eto Antananarivo io boky io dia ho raisinareo récupérenareo zany ety amin'ny Foibe Aisom omena tsy ho ela ny omena rehefa orinao ny antsipiriany makasika izay fa kosa ny anareo izay any amin'ny faritany raha misy ny manaraka any amin'ny faritany dia ho anareo kosa dia alefanay colis soamantsara zany ny boky amin'izay fotoana izay omentsika eto ny détail fa tatak'izay zany ny tatak'izay ny fandaminana makasika ny fafahana mahazo ny boky mazava ho azy tsy maintsy aorianany sabotsy zay à partir ny herinandro ambony iny fa dia zao alefaso aloha ny alefaso amin'ny commentaire eo zany aloha ilay fanamariana ka raha sitrakareo isaky ny miditra nareo raha vao tafiditra eto dia tonga dia iny ny tsara alefanareo mialoha raha vao tafiditra nareo dia mba iny alefanareo mialoha iny ho an'ny rapito zany session 2 SS2 ho an'ny aorinan'izay ny alakamisy session 3 SS3 ohatra izay hatrany mandrapatapitry ny fandarantsika izany sa hoana pasteur Narindra enoko fa mety soamantsara izay ahafahantsika mandamina Toko tena mety tsara mihitsy direct dia tonga dia le SS2 iny no ataonao raha afaka pitso SS3 dia iny no anamarinana iny présence anao ka mba miezaka zany tsika manenjika izay azo atao indrindra session azo atao indrindra satria lasa tsy ampy raha ohatra hoe androany ihany ianao manaraka nefa ndrapitsy ianao tsy manaraka dia tena zava-dehibe ny fa aminao manaraka foana mandritra n'izay session anankienina izay satria tena tsara aloha le fampianarana tena tsara ary tena anisan'ny tena nanova be mihitsy ny ity fampianarana tohatra fanazanan'Andriamanitra ity tena misaotra an' Jesosy misaotra an'Andriamanitra fa tsara izy wow dia raina ny tompo dia misaotra ny tale nombo tahaka izao amen mankasitraka indrindra mitsindriky kely le tenin'ny pasteur farany iteo hoe atrehanao le fianarana ahafahanao mandray an'le boky izany zao zany ny fandaminana makasika azy dia amarantsika tsy maintsy mahatratra ny 80% an'le session aloha zany tsika vao afaka mahazo an'le boky izany raha ohatra zany ka misy olona androany ihany manatrika dia tsy nanatrika ntsony izy na hoe androany sy amin'ny sabotsy ianao manatrika dia aleo lazaina teny mialoha aty fa tsy ety aloha zany zahay tsy ety izay fa misy lamina mantsy apetraka amin'ny fafahana mahazo ny boky izany ka 80% no mihoatra egal zany raha ny tokony izy tokony hanatrika session 10 ao anatin'izy enina ianao mba ahafahana mahazo an'le boky dia atao viezaka zay raha sitrakareo fa zay koa moa ny mianatra ny sekoly moa zay moa mpanofana olona dia zay mahazatra anay manome instruction ny olona ahafahana manaraka tsara ny fandaminana rehetra fa dia tsika olon-kendry avokoa sady mangetaeta tsara koa ny tenin'Andriamanitra dia andao miaraka eto tsika hatramin'ny farany izany fa dia manatrika session 10 ao anatin'ny enina farafahakeliny ahafahana mahazo ny boky izany misaotra ny tompontsika ny amin'ny fiarahana androany dia anome fotoana anareo raha sitrakareo ho an'ny rapitso alarobia amin'ny 8 indray ny fotoanantsika ka dia andeha anasan'ny pasteur Narindra mba hivavaka ary amarana ny fiarahantsika eto
ho tahiny tompony atsika amin'ity alina ity. Vavakantsika tompo dia misaotra an'Andriamanitra tsika, misaotra ny Aisoma sy ny Talepaframa amin'ny fahafahana mizara tahak'izao ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Dia manome fotoana antsika zany rapitso alarobia, lakamisy, zoma, sabotsy amin'ny 7 tsy diso valataka izay dia efa eto, anaraka ny direct dia sao namana, anaraka ny vidéo talala na atao mitsanganaka amin'ny hazava amin'ny YouTube dia afaka manarakantsika izany vavakantsika tompo. Misaotranao izay Andriamanitra fa afaka nandray androany, misaotra amin'ny teninao, ho anao ny dera, ho anao ny laza sy ny voninahitra. Misaotranao Jesosy amin'izao raha mampianatra anay ianao mba hahatonga anay hatahotra anao. Misaotranao ny amin'ny John Bivira, misaotranao ihany koa ny amin'ny Aisoma, misaotrany amin'ny Talepafra, ho tahina manokana izao fiarahana mizary izao dia misaotra Jesosy misy fiainan'olona be dia be anoany mitsangana ary tombo ny olona manana tahotra fanajananao mba hahatonga anay ho ela velona ary hahatonga anay hanao sitraponao, tsy ho tahotra fadiranovana intsony ka hoe masasa ratsy manota sy manao zavatra tsy araka ny sitraponao, fa tena hoe tahotra ny anota ataon'Andriamanitra sy fanajanan'Andriamanitra no hisy ao anatinay dia neo anay ny ankatohan'izany tenao izany ho voninahitry ny anaranao rery ihany, mba tsy ho mpihaino fotsiny ihany izay ka mitaka ny tenanay fa tena hoe ho mpihaino mpankatoa inona ny vokatsoa amin'ny tany. Alleluia. Ho tahinany eny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy, ambinany eny tsiraray avy amin'izao alina izao, rakofana sy arovana amin'ny ran'i Jesosy ny tsiraray avy, ary dia misaotra tompo fa dia afaka nitafaraka eto indray zahay amin'ny fotoana tahaka izao rapitso, amin'ny anaran'i Jesosy tompo farana anay fandaharana. Amen. Amen. Tahintsika tsiraray avy, misaotra antsika nanaraka ny fandaharana, ary dia manantena ary no tafaraka amintsika tsiraray avy. Mirary soa tompoko, mandra-peo ny indray ary. Tahin'Andriamanitra tompoko. Jesosy daholo teo.